Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemarahaba antsika rehefa malalatra hatrety sabotsy fa 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Samuela. Samuela faharoa toko 10. Samuela faharoa toko 10 andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faha-12. Samuela faharoa toko 10 andiny fahaenina ka hatramin'ny faha-12 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tany taranaka amoana fa efa mangidy hoditra teo anatrian'i Davida izy dia naniraka nanakarama ny Siriana ny Beterehoba sy ny Siriana any Zoby izy. Dia miaramila tongotra 2 alina ary tamin'ny mpanjakany Maka olona 10,000 ary tamin'ny olona tany Toba 2,000 sy 100 alina. Ary noho nireny Davida zany dia naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy dia ny lehilahy mahery. Ary ny taranaka amoana nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan'ny vavahady. Ary ny Siriana va ny Zoba sy Rehoba sy ny olona avy tany Toby ary Maka nitokana teny an-tsaha kosa. Ary efa hitan'ny Joaba fa teo anoloany sady teo ivohony ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany hiady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entiny Abisay rahalahiny halany hiady tamin'ny taranaka amoana. Ary hoy izy: raha tsy tohako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy tohanao kosa ny taranaka amoana dia ho vonjeko ianao. Mahare zary ka aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanan'Andriamanitsika ary aoka Jehovah anao izay sitrapony. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rerako malala eo amin'ny fiainantsika dia misy zavatsarotra ateraky ny fihetsiky ny hafa fotsiny na tonga ho azy fotsiny ny fahasarotana eo amin'ny fiainantsika noho ny fahakalana na noho ny zavatra izay tsy niankina tamintsika mihitsy. Eto dia Davida te hamaly soa any Anona. Anona zany izay zanaky Naasy. Samy mpanjaka izy roa lahy reo. Davida sy Naasy samy mpanjaka. Naasy mpanjaka ny Amona, mpifanolo-bodirindry no fanjakanay ireo. Naasy dia niteraka ny Amona, niteraka i Anona, ary dia rehefa maty Naasy izay naman'i Davida dia naniraka olona Davida mba handeha hitsapa alahelo any amin'ny Anona. Hoy Davida hoe tonga tany amin'ny tany taranaka Anona hoy Davida moa hoe nanisy soa ihany ny Naasy zany dia aleo mba handeha hampahery na handeha hampionona na hitsapa alahelo ny taranaky Naasy dia i Anona zany. Kanjo rehefa nandeha tonga tany amin'ny tanin'ny Amonita zany, tamin'ny tanin'ny Amona zany, reto olona nirahan'i Davida mba hitsapa alahelo dia tonga bitsibitsika tamin'ny Anona ny mpanompontsaina azy. Nanao hoe Davida inge tonga aty hijery ny taninao, hizahazaha taratra, tsy hoe hitsapa alahelo zany izy fa hitsiriritra ny taninao, haka ny taninao, dia satria moa tsy tena nahajoro tsara i Anona. Dia avy hatrany dia nandray ireo ataontsika hoe torohevitra diso, ilay tolotsaina diso fa amin'ireto manodidina azy Anona, ary dia tonga tokoa dia nisambotra ireto olona nirahiny Davida mba hitsapa alahelo, hitsapa alahelo any aminy. Ary dia nampijaliany nalainy baraka ary dia nanomboka eo ny fahatezeran'i Davida. Ary fantatry ny taranaka Amona tsara fa tsy hijalina fotsiny amin'izao akory Davida. Ny toe-tsain'i Davida izay fantatsika fa toe-tsain'ny testamenta taloha, maso solo maso, nify solo nify, izany hoe toe-tsain'i Davida ny tsy hipetraka mihitsy manoloana ny herisetra natao tamin'ny olona izay nirahiny mba handeha hitsapa alahelo, naniraka olona Davida mba hanao soa
naniraka olona Davida mba hanao tsara, mba hampahery, mba hampionona any hanona, kanefa kosa navaly ny hanona noho ny tsy fieritreretany, noho ny tsy fananany fahaiza toetra mahay manavaka, noho ny mpanjaka nefa tsy nahay ny aino nanodidina azy, mpanjaka nefa tsy nahay ny aino ireo tolotsaina zay nomena azy, fa dia tolotsaina diso no raisiny ka dia nanjary tody zavatsarotra ity mpanjaka ity. Dia mazava ho azy atsika mindiny fa enina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo fa niady izay nataony miaramila ny Davida, natsoiny Davida Joaba sy Abisai mpirahalahy moa reo zany mba hiatrika ny taranak'i Amona. Arak'izany moa dia ny Amona tsy hoe firenena lehibe tahaka ny Davida akory. Davida efa mpiady mahery, miaramila ny Davida efa mpiady mahery. Ny Amona kosa firenena kely, kanefa toa hoe firenena kely tsy tena mipetraka tsara. Ary dia voatery tsy maintsy naka totsika hoe pikaramanady, voatery tsy maintsy naka pikaramanady Amona mba hahafahany miatrika ny miaramila ny Davida. 3 arivo sy 3 alina ny miaramila pikaramanady nalainy Amona avy amin'ny Siriana mba hiady amin'ny miaramila ny Davida. Dia ilay andininy faharoa ambin'ny folo no hoentina mampahery anao tenin'ny Joaba tamin'ny Abisai rahalahy ny teneniny manao hoe mahare zary ka oka tomban-dahy isika ho an'ny firenetsika sy ny tanànan'Andriamanitsika. Inona ny avako malala mono ny tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia azo tarafina ny hoe am'ty andininy niteneniny Joaba tamin'ny rahalahy ty manao hoe hitomban-dahy isika voalohany ho an'ny firenetsika. Ny kristianina avako malala dia tsy hoe kristianina ho an'ny tenany ihany fa kristianina ho an'ny firenena. Ary zay no afaty Joaba eto tamin'ny rahalahiny hoe tsy maintsy mijoro sika ho an'ny firenetsika. Ny firenetsika mila antsika satria nofingafingaina, nalaina baraka, hitatsika amin'ny andininy faha-efatra ka hatramin'ny andininy efatra sy fahadimy izay nanaova ny taranak'i Amona herisetra sy fanaovana tsinitsinina ny fireneny Israely mihitsy dia eto zany Joaba manao hoe tsy maintsy mijoro sika ho an'ny firenetsika. Isan'ny ataontsika hoe mampiavaka ny fiavahana kristianina ny fanaovana ho zava-dehibe ny firenena, ny tanindrazana, marary eo anatrehan'ny firenena, marary eo anatrehan'ny mpiray tanindrazana, miara-mangiry firy amin'ny mpiray tanindrazana, zany de toetra ny kristianina. Raha ray mantsy iverentsika fa ny hoe maha-kristiana dia ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonanao ihany, amin'ny fikarakarana ny andavanandro ny fiangonanao, fikarakarana ny fahadiovany, ny dabilio, ny orga, ny fikarakarana ndraindray raha lay foto-drafitrasa mihitsy no everitsika hoe fiangonana fa tsy lay olona akory. Ndraindray betsaka kokoa ny fandaniana ataotsika amin'ny foto-drafitrasa no lay foto-drafitrasa zay le rindrina lay ataotsika hoe rindrina vato, hazo, vy everitsika fa ho reny ny fiangonana. Fa lay fiangonana voalohany de lay olona, lay olona ao anatiny. Raha miteny hoe mikarakara fiangonana tsika voalohany indrindra dia tokony le fiainam-panahiny, lay olona ao anatiny, lay mahafiangonana fiangonana tsinona tsy ny vatan-trano. Raha ohatra ka miveriny Jesosy tsy ny vatan-trano ny tsaray fa ny mpino ao anatiny ny tsaray. Jesosy ny mahamaiky azy tsy hijery ny vatan-trano fa hijery ny fon'ny olona, ny fon'ny fiangonana. Tsy hoe tsy ilaina akory ny vatan-trano, mazava ho azy ilaina izy satria endrika ivelany mampiombona antsika, endrika ivelany miazona ny fiombona antsika, fa tsy iny akory ny tena zava-dehibe fa lay olombelona ao anatiny, lay mpino ao anatiny. Ary dia eto dia mbola mihoatra lavitra noho zany no taomany Joaba ny kristianina na ny mpino manao hoe ny firenena zava-dehibe, ny firenena tena zava-dehibe, hoe tsy mijanona fotsiny am'lay fikarakarana lay ao am-piangonana isika na lay vatan-trano moa zany, fa indrindrindrindra lay tsy variana fotsiny am'izay mety ho fena tokantrano ao anatin'lay fiangonana, fa mila mieritreritra ny firenena, ny manodidina, ny tanindrazana. Ary zay no antom-pisiany ny fiangonana.
tsy hoe mijery ny tenany ihany fa mijery koa ny hafa. Rehetra Madagasikara de fatatsika fa saika be de be ny trano fiangonana isan-tanàna. Am'izao taonjato enatsika zao ary moa lazaina hoe tsy tena nahasehaka raha oharina amin'ny taonjato 1920 sy ny taonjato 2020 dia betsaka lavitra raha mitaha amin'ny isan'ny mponina ataontsika hoe ny fiangonana tamin'ny fotoanandro. Zao moa efa azo lazaina hoe tsy de betsaka intsony raha oharina amin'ny isan'ny mponina satria reto Antananarivo renivohitra fotsiny sika sy ny manodidina dia efa mihoatra ny 2 tapitrisa ny mponina, 3 tapitrisa azy mety ho isan'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina, saingy raha raisitsika ny fiangonana tsy mihoatra ny 300. Ankoatran'ireo fiangonana ataontsika hoe fiangonana zandriny matinidinika amin'ny Abeantrano ny resahana amin'iny amoron-dalana na amin'iny amoron'ny tanàna ivy iny, fa raha ohatra ka mijery tsika dia ireo fiangonana ataontsika hoe lehibe dia tsy 300 na mety ho mihoatra kely, nefa amina olona 3 tapitrisa dia kely ihany zany, tsy betsaka, tsy misy ray alina ny miangona isan'andro anaty isaky ny alahady, fa vitsy raha oharina amin'ny isan'ny mponina. Fa ny amin'ny taonjato 2020 tsika saika isan-tanàna de nisy fiangonana isaky ary azana indray raha fianakaviana 8, fianakaviana 10, fianakaviana 110, fianakaviana manodidina ny 10 daholo no saika niangona tamin'ireny fiangonana eto ampovoana Antananarivo reny raha ny taonjato 2020 izay niroboroboan'ny bevahana kristianina voalohany teto Madagasikara. Dia fianakaviana tsy mahalana zany fianakaviam-be ataontsika hoe nisy 20 na 30 zany de ataontsika hoe akoatran'ny akoatran'ny hoe tanàna lehibe anga fianakabeazan'ny fiangonana isam-bohatra dia saika fianakaviana vitsivitsy kely 17 ndray aza dia tena fianakaviana 4-5 ihany ny tao anatiny reny fiangonana reny. Fa ny ankabeazany dia satria isaky ny tanàna kely ny fiangonana, fa ny fiangonana namory fianakaviam-be dia saika tamin'ny milavidavitra kely ny Antananarivo. Noho zany dia am'izao andro antsika zao dia efa tsapa hoe tsy de ampy ihany ny fiangonana, tsy de tena betsaka raha oharina amin'ny isan'ny mponina, saingy ny FJKM resahantsika io na ny FJKM miaraka amin'ny fiangonana anatin'ny FFKM, saingy na izany raha de zao tokony eritreritra ny fiangonana ny mahazava-dehibe ny asany, ny fisiny, ny maha-izy azy ao anatin'ny fiarahamonina, satria fantatsika tsara fa ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo, ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo teny hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao, ianareo ny fanasin'ny tany. Dia ny mpino, ny kristianina, ny fiangonana eto anivon'izao tontolo zao dia tokony fanasin'ny tany, fanasin'ny firenena. Ary dia manafatra antsika reto Joaba, mahireza ary de jereo ny tanindrazana. Raha ohatra ka ataontsika hoe mametra-panontaniana amintsika kristianina ary hoe inona ny fomba hijerentsika ny tanindrazana, dia farafahakeliny ny zavatra 3: ny fanabeazana, ny fanaovan'ny fiangonana ao zava-dehibe, ny fanabeazana ny nivon'ny fiarahamonina, ny fanabeazana, ny fitaizana, ny fampianarana. Zany dia tokony ataontsika kristianina eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, mitaizan'ny mpiarabelona, mitaizan'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa zay miandry ny fiangonana dia ataontsika koa hoe ny famoronana asa ho an'ny olona. Ngamba mety hiteny manao hoe fa ngamba ny fitokinan'ny filazantsara misy idiran'ny asa, eny tokoa misy idiran'ny asa. Filazantsara dia manafaka ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Amin'ny testamenta taloha dia iray ihany ny fiangonana sy ny firenena, dia amin'ny alalan'ny hoe fiangonana mampandroso ny fiarahamonina misy azy, fiangonana mampandroso ny fiarahamonina misy azy, ka mitaiza ny fiangonana mba hampiasa ny fanomezam-pahasoavany, mitaiza ny fiangonana mba ho marina satria zay fa marina satria zay ao anatin'ny fitaizana, fa anjaran'ny fiangonana koa ny manampy ny mpiarabelona aminy. Jesoa dia namahana ny olona na tsy omby 10,000, Jesoa ny karakara ny fahasalaman'ny olona, Jesoa ny ijery zay mahatery ny olona. Noho zany dia zavatra faharoa tokony ataon'ny fiangonana, fijokona vavolombelona dia manampy ny fiarahamonina miala amin'ny fahantrana amin'izay vitany. Fa ny fahatelo zay miandry ny fiangonana dia ny asa soa.
ny asa soa, ny fitsabonany marary, fitserenany kamboty, fiahina reo sahirana. Zany dia zay le tenen'ny Calvin hoe diakonia, zay le tenen'isia protestanta hoe diakonia, asa ministeran'ny fiangonana ny mijery ireo zay voailika, ireo sembana, ireo zay voailika tsisy mpijery anatin'ny fiarahamonina, ireo any an-tsisy-mbola, reny rehetra reny dia tononona tsotra fotsiny zao hoe ho asan'ny fiangonana ny mijery azy. Ary dia tandrify indrindra am'ty antso ataon'ny Joaba ity manao hoe mba jereo ny firenena, mijery ny firenena, tsy voatery hoe amy lafiny eritreretintsika hoe am'izao hoe am'izay tsy vita na amy lafiny herina sandrina tahaka zany, tsy zay loatra, fa amy lafiny hoe fanaovan'ny fiangonana fijoroan'ny fiangonana maha izy azy, fanaovany zava-dehibe ny fampianarana sy ny sekoly sy ny fanabeazana, fijoroany vavolombelony fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra, fiezahany manorina orinasa mamboly manatsara ny fiainan'ny olona arak'izay zay mety ho vitany eo am-pelantanana arak'izay fanomezam-pahasoavany, ary indrindra mazava ho azy ny mijery reo sahirana. Le afako antso ny fiangonana ny fijerena ny tanindrazana sy ny mpiarabelona. Fa ny faharoa hoy Joaba ihany, mitomba-dahy isika tsy ho an'ny firenentsika fa ho an'ny tanànan'Andriamanitsika. Tanànan'Andriamanitsika, izy io tanànan'Andriamanitsika io, ny tempoly sy ny lay ziona zany io, le tendrombohitra, misy ny lapa-panjakana tendrombohitra, misy ny tempoly, ny tanànan'Andriamanitsika. Zany io lay tanàna masina, io lay fiangonana raha mijerentsika azy ankehitriny hoe mila mitomba-dahy koa isika, miaro ny fiangonana, miaro ny fiangonana, sary mpiaro amin'ny fiangonana, kristiana zay miaro ny fiangonana, miaro ny fiangonana amin'inona moa, miaro ny fiangonana mba ho masina mandrakariva, miaro ny fiainam-piangonana mba ho masina arak'izay zay tian'Andriamanitra hiainan'ny fiangonana, miaro ny fiangonana amin'ny fahamasinana, fa miaro ny fiangonana koa mierisetra n'izao tontolo zao, marina fa Andriamanitra nge afaka miaro ny fiangonana, fantatsika zany fa izao itsika no tanan'Andriamanitra, itsika no irain'Andriamanitra hiaro ny fiangonana amin'ny fahamasinana, mierisetra n'izao tontolo zao, satria zao tontolo zao nge te hanimba ny fiangonany, zao tontolo zao nge te handrava ny fiangonany, no zany dia mila mitomba-dahy ny kristiana, miaro ny fiangonana, miaro ny finoany ny fiangonana, miaro ny fitiavana sy ny fifankatiavan'ny fiangonana, satria zao tontolo zao te hanimba zany atao hoe fiangonana, te hampizarazara ny fiangonana, te hampivakivaky ny fiangonana, dia fa ny mpino de izao taon'ny soratra masina hoe mitomba-dahy miaro izany fifankatiavan'ny fiangonana zany. Rahatray mieritreritrretin'ny olona mihitsy hoe zany fifankatiava zany nge misy foana ny fieritreretana azy, iny tokoa misy foana izy, fa izao tsy voatery ho zay mandrakariva. Rahatray sanatria tonga amin'ny fotoana tsy hanapozina azy ny fahasarotana ka miteraka fivakivakisana, no zany de mila miambina, mila mitomba-dahy, miaro ny fiombonana, miaro ny fifankatiavana, miaro ny firaisan'ny fiangonana. Dia eto any dia antsoavo zany ataon'ny Joaba, antsoavo ary tsy vitany hoe antsoavo mihitsy fa tena ady ny fiarovana ny fiangonana amin'ny fahavalo. Ao anatin' zany fiarovana ny fiangonana zany dia ataontsika koa hoe tsy ny lafiny ara-materialy ihany moa zany hoe karakaraina ny fiangonana, amboarina ny fiangonana, atao zay ampifankatia, ampiombina, ampirahaina ny kristiana ao anatin'ny fiangonana, fa ny fahatelo izao lay fiainam-panahiny lay fiangonana mihitsy dia anjarany tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana, ny miezaka mitahiry lay fiainam-panahiny fiangonana. Hoy Paoly raha nafatra tamin'ny Timoty zanany manao hoe nitahiry ny finoana, zany hoe raha miteny hoe miaro ny fiangonana eto, miady ho an'ny fiangonana dia miaro ny finoany ny fiangonana, manoloana ny fampianarany isy be dehibe fantatsika fa miparika ao anatin'io tambajotro io, miparika etsero dia ny fivavahana zay ampiasain'ny olona ho fitadiavam-bola, fitadiavam-boninahitra, ampiasaina amin'ny lafin-jahatra maro samihafa, dia adidin'ny kristiana miaro ny fahamasinan'ny fiangonana, mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, mampianatra ny mpino, mampatsiaro ny mpino ny fitiavan'ny Kristy, ary vonona ny andry ny fiavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra. Ny afaka malala tsy vitan'olon-drery ary na ny fiarovana ny firenena na ny fiarovana ny fiangonana, fa ny pirahalahy mianala, zany ny fiangonana manontolo,
miara-miatrika izany tsy asan'olon-drery zany fa eto dia Iabsay sy Joab izy mirahalahy manao hoe nao eo aloha zaho arina, ianao tokoko za tokonao, de tahaka zany ao anatin'ny fiangonana io tsy vitatsika rery, tsy vitanao rery ny fikarakarana ny fiangonana sy ny tanindrazana fa rehefa isika menakavy miara-miombona de vita ny asa. Mampatsiaro ny tenin'ny Ombalabyamaso ny teny hoe izy ty tsy adidiko za samy rery fa adidiko za sy anareo, zany hoe ity fiarovana ny fiangonana ity tsy adidin'olo tokana tsy akory, ity fanaovana fijerenany raharaham-pirenena ity tsy efa n'olo tokana akory fa efa tsika mianakavy kosa rehefa mifanohana tahaka ny Joaba sy Absay isika. De afaka malala Jesoa lay efa nandrava ny hevitry ny fisarahana, Jesoa lay nampiombona antsika tao amin'ny hazo fijaliana, mahatonga antsika manana herim-po sy herin-tsaina ho vavolombelona eo anivon'ny tanindrazana sy ny firenena ary ho vavolombelona eo anivon'ny fiangonana ka hiasa sy hanompo azy amin'ny fitiavana. Mivavaka isika. Tompo ao misaoranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mitaona anay hanao zava-dehibe ny fijoroana vavolombelona eo anivon'ny firenena, miandry anay ny firenena, miandry anay hijoro vavolombelon'ny fahamarinana, tazanay, hitanay, tsapanay ny fahasairanan'ny firenena, ny fitobonisany tsy mamaky teny sy manoratra, ny fitobonisany mahantra sy ireo ory manodidina ny fiangonana. De mivavaka izay tompo amin'ny afatry ny teninao hitomban-da ho an'ny tanindrazana. Mivavaka koa zay ho an'ny fiangonana zay misy anay zay tanànanao Andriamanitra. Da hitompo ny fiangonanay, da hitompo mioherim-panahy zay ho tia ny teninao, hitahiry ny fahamarinan'ny finoana ary mivavaka zay tompo ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, mivavaka zay ho an'ny mpino, mivavaka zay ho an'ny vita-patisa mba samy hanao zava-dehibe ny fiainam-panahy sy ny fanomponanao ary hiaro ny fahamarinan'ny fiangonana, ny fiombonana sy ny fifankatiavan'ny fiangonana. Misaotra tompony amin'izao herinandro farana izao, misaotra noho ny famindramponao fa nomenao fitahiana zay namakivaky ity herinandro ity. De mivavaka izay amin'ny tompon'andro omenao anay amin'ny herinandro ho avy sady da io herinandro ho eo ambany fahasoavanao, ho herinandro anjakan'ny fitiavanao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesoa. Amen.